Ankafaliana indray no iaonana amintsika amin'ity androany ity amin'ity fandarana miomana iaona amin'Andriamanitra ao ity. Efa fotoana elaela zay no tsy nafahana nizara raha ny miomana iaona amin'Andriamanitra ao zany, fa nisy ihany moa le fitoriana rehefa le amin'ny fitoriana eny Ambohiba reny hitantsika ihany atao anatin'ny YouTube. Fa amin'ity androany ity dia ao anatin'le hoe miomana iaona amin'Andriamanitra ao tsika laharana fa 900 miaraba antsika tsirairay avy eto Madagasikara sy zay rehetrarehetra ihany koa manodidina ny Madagasikara, ny any La Réunion, ny any Seychelles, ny any Mayotte, ny any amin'ny île Maurice, ny any Comore, zay misy mandray ny teny avy ety ihany koa ary dia ny fahasoavan'ny Tompo amintsika tsirairay avy. Te anomboka zao fitoriana zao aloha ny amin'ny fahatsiarovana sy ny fiarabana andreo namana rehetra ihany koa ny ivelany any, ny any Europe, ny any Rotterdam, Pays-Bas, ny ao Grèce, ny any Rome ao Italie, ny ao Suisse, ny any Allemagne, dia ny ao Belgique, toerana maro Portugal, Espagne, reny mandray ny filazantsara avokoa. Ny ao France moa indrindrandrindra toerana maro be koa ao ary misy rahalahy sy anabavy miara mivavaka, miaraka mivory ao anatrehan'i Jesosy ao ny Bordeaux, rahalahy sy anabavy ao amin'ny tokantrano ao miaraka amin'ny namana vitsivitsy zay miara mivavaka, isaorana ny Tompo zany, fahasoavan'ny Tompo mbola ho aminareo hatrany ary iandroso amin'kery ao aminy, tsy hijery afa-tsy Jesosy ilay tompony finoantsika sy mpanefa azy ary hitoetra ao anatin'ny fahamasinana sy ny tahotra an'Andriamanitra. Eo ihany koa any Strasbourg any misy ihany koa any zay ankohonan'Andriamanitra, mpiara-mihazakazaka ihany koa ny Tompo anie anamasina sy hitahiry antsika tsirairay avy. Dia ao ny ao Paris sy ny région parisienne rehetrarehetra ao zay mandreny teny ary mandroso mandrakariva koa ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Dia mahatsiaro antsika tsirairay avy ary te anararoatra n'izao fitoriana izao ilazan'izany any Montpellier, any Marseille, any Toulouse, any Agen, any Poitiers, any Annemasse, any Annecy, ny any Meaux, ny any Vigneux, Picardie, ao Paris 20e sy ny maro, any Bretagne, any Rouen, any Brest sy ny maro samihafa. Dia mahatsiaro antsika rehetrarehetra fa tsara Jesosy ary mino fa ao anatin'izao fiazakazahana zao zay rehetrarehetra any Jesosy marina. Dia zao ny ambarany tsisy marobaka zay eo am-pelatanako. Tsy adino koa ny any Martinique, ny any Guadeloupe, ny any Haïti, dia ny namana ihany koa zay ao Guyane ao, ao Kourou, reny samy miara-mihazakazaka daholo. Dia mahatsiaro antsika manambara kely, manao fiarabana kely anatin'izao, ny any Brésil, ny any Japon, ny any faritra Arabie Saoudite, ny any Liban, ny any Koweït sy ny faritra arabo iny zany. Dia tsy adino koa ny any Hong Kong sy ny any Chine, ny États-Unis, Ohio sy ny maro samihafa, mety tsy voatonoko ary fa Jesosy tia antsika ary Andriamanitra ny lavitra sy Andriamanitra ny akaiky izy ary izy miteny hoe indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao. Dia manoloana ny ady, manoloana ny fitsapana, tsaroa fa Jesosy milaza hoe manoatra noho ny mpandresitsika ao anatin'ny rehetrarehetra ireny, fa ataovy manaiky sy mankatoy ny ten'Andriamanitra ny ao am-pontsika. Zavatra tiana zarena amintsika amin'ity androany ity dia zao mitandrema fandrao lavo. Zay ny titre zany, mitandrema fandrao lavo. Ato amin'ny Korintianina ny vakintsika vetivety ny amin'izay teny zay, Korintianina 1:10 dia ny 2:12. Korintianina 1:10, 2:12. Koa izay manao azy ho efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao lavo. Izay manao azy ho efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao lavo. Rahalahy sy anabavy, zao le vaninandro faraparany mialohan'ny fiverenan'i Jesosy. Ary rehefa vaninandro faraparany mialohan'ny fiverenan'i Jesosy zao dia lazaiko amintsika marimarina tokoa fa mandrovy Satana, rombotra Satana ary te hamotika ny fiangonana, te hamotika ny rahalahy sy anabavy izay ao anatin'ny tenan'ny Kristy ary zao mihitsy lazain'i Jesosy mantsy Petere, ry Petera ozy izy hitako ozy izy Satana ozy izy nitaky anao, tady anao koroana ozy
fa zaho izy nivavaka ao anao mba tsy ho faty ny fononao ary rehefa miveriny ianao de ampahirezony rahalahanao zany hoe io satana io de nitady ny amotika atsika io tady io tamin'ny androny Joba rehefa niona tamin'Andriamanitra satana de lasa izy niteny tamin'ny Joba hoe teny tamin'Andriamanitra hoe jereo Joba io fa io nge noho ny fitahinao azy noho ny fanambinana azy ny mahatonga azy iraikitra aminao hoe fa kasy nge reo fananan'ireo hoe ny biby ny fiompony sy ny fananany rehetra fa tsy voakasianao reo de andao anao izy de hoy Andriamanitra amatsain'i Joba hoe ndanary fa ny ainy ihany ny azakitiana fa tao anatin'izany rehetra zany Joba nijoro ary tsy niala tamin'ny tompo satria fatany fa tsy resaka fitahina ara-materialy na azo io na tsy azo Andriamanitra hatrany Jesosy fitiavana foana Jesosy mahery ary ny fitahim-panahy sy ny fitehirizany ao anatin'ny fiadanana no tena zava-dehibe ary zay ino mahatonga antsika eto amin'ity miomana eo an'Andriamanitra ao ty tsy ampanantenanao resaka paradisy eto tany resaka ara-materialy sy fitahina fahombiazana sy ny zavatra maro eto tany satria mety ho potika sy mety ho levony reny ka raha ho potika sy ho levony reny de hozy ianao hoe tsy mitaly Andriamanitra ary ratsy le Andriamanitra fa kay tsisy zany akory fa raha miteny aminao zay hoe ny fiadanam-po ny famelan-keloka ny fitsaharana fanananatoka ny amin'ny fiainana mandrakizay sy ny fandresena ny fahotana sy ny nofo ary ny fandresena ny satana noho ny fananana ny Jesosy no toriana aminao azo antoka zato isanjato zay ary tsy hetsika zay no hoe Jesosy tena atao hoe ivo ny filazantsara de ho tafatoetra ianao satria mifantoka amin'ny Jesosy le filazantsara zay ambara aminao tadioka ny tantarany Lazarosy sy le lehilahy mpanan-karena le nisakafo arak'izay tiany mihitsy de rehefa nisakafo teo io de nihinana tena hoe hanina tena zay tsara rehetra fa i Lazarosy nahantra mandrakariva ary tsy nisy ataoko hoe fiadanana ara-nofo mihitsy fa tadio fa ny hafarany Lazarosy ny maty mihitsy fa tsy niova ny situation mety isy fotoana zany hoe tena ao anatin'ny ady foana ianao ary ao anatin'ny mety hoe tsy misy an'izay fampiroboroboana be zay fa tsy miankina am'izay ny iankinanao amin'Andriamanitra ny atsy fa ny Joba potika ary maty mihitsy ny zanany rava ny fanalany fa tsy natonga azy nandao an'Andriamanitra zany satria fatany fa velona mpanavitra azy ary izy de hitsangana any aparany ary zay no natonga anazy hoe ny anahy tsy resaka eto tany tsy resaka ara-materialy fa ny le famonjena ny fanahy le fiaonako amin'i Jesosy le fiadanana sy le famelan-keloka le fananako an' Jesosy mihitsy ka na inona azo na inona tsy azo na inona potika sy ho rava Jesosy tsy ho rava Jesosy tsy ho potika de hifikitra aminy zay ny tena filazantsara tena toroina amintsika aveo izy moa ny vatany Joba mihitsy indray no nikitiana narary hatrany atapidoka hatrany am-paladia feno vay fa tsy mola nandavany Joba an'Andriamanitra mihitsy satria tsy nifantoka tamin'izany Joba hoe raha tahinao ako de anompo anao raha sitrana de anompo anao fa na tsy sitrana ary izy de tao amin'ny tompo foana de za koa te ampahery anao raha lasaina bava hoe mety misy zavatra tsy mivoatra amin'ny toe-draranao tsy no hoe anao nanota fa no hoe Andriamanitra mihitsy no mampisy an'izay aza atao ampisaraka anao amin'Andriamanitra ny fitsapana sy ny fahasarotana sy ny ady fa tsy miovy izy ho malitsy an'io ary mandrakizay ary tianao foana izy nitetika izy amotika an' Joba fa i Joba hatramin'ny farany ny vadin'i Joba ary moa nitetika anazy mihitsy hoe mialahy ianao hozony Andriamanitra hozony ny tenanao de mialahy satria ny Joba nifikitra tamin'Andriamanitra ny vadin'i Joba nifikitra tamin'ny hita maso ary nifantoka tamin'izay hita maso izany misy anao le fiangonana mifikitra amin'ny hita maso ave ka le fiangonana intéressé sy tiany matériel sy ny fitahina sa le fiangonana tahaka an' Joba na inona mahazo na inona fahantrana na inona fampitehana tsy hiala amin'ny tompo satria fantatro fa iny tompo tia ary manavitra be da be nefa mampalahelo fa be da be tahaka ny vadin'i Joba fa vitsy ny tahaka an'i Joba antenaiko ianao ary irariko mba ho tahaka an'i Joba ianao hoe zao ny voalaza raha am'izao fiainana zao na tena antsika ny Kristy de mahatry indrindra isika fa ny fiainantsika de mandalo ny eto tany fa le aoriana miaraka amb' Jesosy ny zava-dehibe nitady izy amotika an' Joba fa ny Joba nijoro hatramin'ny farany io koa satana fa nitetika hamitaka ary hitady an'ny Petera fa Jesosy nivavaka ao amin'ny Petera de zao ny lazaina amintsika hoe zay manao azy efa mijoro aoka izy hitandrina fandrao lavo
inona moa anasako anao ny amakinao ny toko fahafolo andininy voalohany ka hatramin'ny fa raiky amby folo io fa ny voalazainao dia hoe ireo zanak'Israely reo nakany anefitra avy any amin'ny tany Egipta reo dia nakao anefitra dia tao anefitra reo nahita miracle reo zao ny voalaza tsy tiako fantatrareo rahalahy ndrazantsika rehetra tambany rahona dia namaky ny ranomasina namaky ny ranomasina ameny reo miracle zany zay foana moa le rahazain'le rahalahy zay hoe nahita aquarium géant reo nahita mihitsy hoe maina ny tany andehanany mahita ranomasina atao amin'ny akavanana sy ny akavia izy mahita reo zavaboary anaty ranomasina izy fa tsy mahakasika azy zany ary tsy safotra ny ranomasina izy fa mandeha tongotra izy ahita ny ranomasina mena dia afaka ny ranomasina mena izy navotan'Andriamanitra fa ny Egyptianina natao nanaraka azy tao safotra sy potika ny rano tao miracle ane zany fahagagana an'Andriamanitra zany ireo rehetra ireo dia natao batisa tamin'ny Mosesy tao ambanin'ny rahona sy ny ranomasina zany hoe ireo rehetra ireo dia natao ohatrany hoe niova fiainana satria niala tao Egipta nandeha tany anefitra amonjy ny tany Kanana zany hoe nisy fanovana mihitsy zany tao ohatrany hoe nisy fanoloran-tena tao nisy fandaozana ny fahotana tao fantazana ny aizina tao fandaozana ny ratsy tao satria hiazakazaka ho any amin'le nampanantenan'Andriamanitra dia io rehetra ireo nihinana ny fihinam-panahy iray ihany inona le fihinam-panahy iray ihany izy rehetra dia nisotro ny fisotro-panahy iray ihany fa nisotro ny vatolampy fanahy izy zay nanaraka azy ary Kristy zany vatolampy zany teo ny mana rehefa nonreo nitaraina tamin'ny tompo dia nomena ny mana nomena ny papelika miracle ange zany ho an'ny zanak'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely nahazo ny mana nahazo ny papelika nangeta eto izy ireo dia nampiasaina ny tehana namaky ny vato dia avy dia nivoaka ny rano dia ozy izy hoe iny vatolampy iny dia tsy izy iny fa Kristy ary Kristy nanome an'le rano nihinana ny fihinam-panahy rehetra nisotro ny fisotro-panahy rehetra dia ahoana nihita ny ranomasina mena nahita miracle nihinana ny mana sy ny papelika nahita ny rano nivoaka tamin'ny vato zany hoe nahazo an'izany rehetrarehetra zany dia mety mahazo tehaka mihitsy tena voatanareo tena zanak'Andriamanitra ianareo tena misy fitahiana sy fahombiazana nareo ary tena marina misy nareo fa tena voavonjinareo zay ny eritreretintsika olombelona fa jereo voasoratra atao amin'ny 5 nefa ny akabeazany zany rehetrarehetra zany ozy ny akabeazan'ireo dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana tany anefitra zava-dozany zany raha lasaina-bafy naringana tany anefitra olona samy nahita miracle zao tsy haiko hoe nahitatra ny jamba na reny marenina nitsangana ny klemaina sitrana ny boka sitrana ny olona voan'ny sida ny olona voan'ny asma sitrana ny tsy haiko zay tena miracle rehetra fa tsy midika hoe nakasitrahan'Andriamanitra tadio ihany folamy boka ny diofina fa raha ihany ny verina nakany Jesosy ny ankohaka atao amin'Andriamanitra ny sivy-tsisy ny ankohaka tsy midika akory fa sitrana izy folo dia nakasitrahan'Andriamanitra fa raha ihany nakasitrahana tsy midika akory hoe nahazo miracle fitahiana sy fahagagana ianao dia ankasitrahan'Andriamanitra nihinana ny mana sy ny papelika nahazo ny rano tamin'ny vatolampy fa ny akamaroany dia tsy nankasitrahana fa naringana tany anefitra aty anefitra tsika zao raha zao lalantsika zao niala tao amin'ny fiainana zao tontolo zao tsika niala tao amin'ny fahaolontantsika niazakazaka aty anefitra tsika ho any amin'ny tany Kanana le tany Kanana dia le fiverenan'i Jesosy hitondra atsika any amin'ny paradisa amin'le fampakarabady zanak'ondry ny tany Kanana dia azo lazaina hoe le fiainana ao aoriana n'ity fahafatesana ity le miaraka amin'ny tompo lanitra vaovao sy tany vaovao sy ny fiainana ao aoriana rehetra fa tsarovy rahalahy sy anabavy fa reo zanak'Israely nivoaka tany Egipta reo le génération nivoaka tany aza dinondra fa roa amin'ireo ihany ny tafiditra atao amin'ny tany Kanana fa ny ambiny maty tany an-dalana daholo Mosesy ara maty teny an-dalana satria tsy nankasitrahan'Andriamanitra nefa Mosesy no nitarika an'ireo hivoaka tany anefitra nivoaka tany Egipta zany hoe le anankiroa no natoky sy natahotra an'Andriamanitra Joshua sy Caleb zay zany hoe le génération nahita fahagagana rehetrarehetra tao reny tsy ny fahagagana ny mahavonjy misy ny fahagagana tsara ny fahagagana misy ny fanasitranana tsara ny fanasitranana fa tandremo
fa tsy antoka midika fa voavonjy ianao tandremo satria be da be ny tato izy hoe tsy nankasiran'Andriamanitra reny fa naringana reny folo roa ny tafiditra zany hoe le teraka teny an-dalana zany le génération vaovao nitafiditra teny amin'ny tany Kanana azakazaka nge ty raha lasaina bafy marina hoe tsisy marobaka zay am-pelantanan'ny tompo zay manatonatsy ho laviko mihitsy marina hoe tena mampijoro ny tompo fa zao nge ny ten'Andriamanitra hoe miasa amitahotra sy ovitra atateraka ny famonjenanareo ary zay lazany hoe zay manao azo efa mijoro aoka hitandrana sondrao lavo andiny fahenina ary zany zavatra zany de tonga hanatra ho atsika mba tsy ho pila zava-dratsika toy ny ilany reny inona zany natonga an'ireny tena hoe voaringana satria ireny mihodina tamin'Andriamanitra aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo mpanompo sampy zany tsy voatery le makaria amin'ny dadarabe sy le mandeha manasina mitondra kola sy le mandeha ary amin'ny tapakazo fa mpanompo sampy raha vao ny tenanao ny tomponao ambony indrindra aminao mpanompo sampy zay raha vao tia vola ianao tia arena tia voninahitra mpanompo sampy ianao raha vao lehilahin'Andriamanitra sy vehivavin'Andriamanitra anao rahanao isaky mihetsika ary ny teniny foana no henonao fa tsy manamarina zany eo atrehan'ny tompo ianao fa mandeha amin'ny fahajambana mpanompo sampy ianao ary alan'Andriamanitra zany zay je tsy mampirisika anao mihitsy itory ny tenanay zay ka hoe zay no arahanao fa zay de manaraka an Jesosy ary ny tianay ho arahanao de Jesosy ary Jesosy ny arahantsika arahana halleloja aoka tsy ho mpanompo sampy tahaka ny sasany tamin'ireny araka ny voasoratra hoe ny olona nipetraka ny hinana ny sotro nitsangana ilalao aoka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny ka 3:10 ny ringa indray andro teo ny mirakla fa nijangajanga foana izy ary enjana pe le tenin'i Jesosy hoe le mijangajanga nge ozy izy de zao ny lazainy rehefa manakalo an Jesosy amin'ny zavatra hafa ianao lasa mizatra ambonino Jesosy aho de efa mijangajanga koa ianao zay rehefa mijangajanga koa de zao le tenin'Andriamanitra hoe raha vao mijery vehivavy fotsiny ianao ka mila azy de efa nijangajanga taminy tao am-po tandremo ny maso raha ny masonao manafotoana anao esory izy ala aminao fa leo maso tokana miditra fanjakany lanitro zay maso roa makany fahaverezana ataony satana mihitsy zao ny fomba rehetra aminganana ny rahalasainabavy amin'ny fomba fitafy tsy motina ataony ranabavy rehetra lazaina fa ranabavy raha ranabavy ianao ranabavy tandremo ny fomba fiakanjanao mba ho motina mba fitaovana an Jesosy ianao mba hamira-piratany voninahitra sy ny fahatsarany Jesosy fa tsy sanatry andavo rahalahy amin'ny akanjonao foya amin'ny akanjonao mianjaka amin'ny akanjonao manara-batana tokony ho motina ny akanjonao ary tsy ahitana zay vatanao tsy ahitana ny vatanao fa miafiny zany ao am Jesosy ianao mpihira ara-pila zany tsara io tandremo ny fréarianao araka le hira tandremo lasa ianao ny vedety Jesosy ny vedety rahalahy Jesosy ny vedety ranabavy fa tsy ianao ny aka ny plasin'i Jesosy ka ianao no andoavana vola satria hijery ianao anao fiderany ianao hijery ianao fa hitendry ianao tsy tokony andoha vola raha Jesosy nitorianao averiko zay raha lasainabavy tsika any ampitan-dranomasina any tsika eto Madagasikara ity fitoriana filazantsara ty maimaimpona tandremo fandrao lavo anao fidiram-bola ny fitoriana hoe fiarahana midera hideran'Andriamanitra ve de aloha vola 10 000 ariary hideran'Andriamanitra ve de andoha vola place VIP 30 000 ariary fa Andriamanitra iza no andoavam-bola ho deraina Andriamanitra tokana tsy azo vazivazina ny filazantsara an Jesosy Kristy nomena maimaim-pona ianareo mizara maimaim-pona tandremo so lavo raha lasainabavy nateraka tao amin'ny fanjakana nateraka avy any ambony nanolo tena ho an Jesosy nahazo fahasoavana amin'ny fitendrena sy ny fihirana koa ny aty ariana lasa ataonao fidiram-bola ny fiderana ataonao fidiram-bola ny fitoriana ataonao misy fidirana ny fitendrena ary raha mitendry ianao de mikarama nefa hitory an Jesosy tandremo raha lasainabavy tandremo raha lasainabavy sao de voaringana fa tsy zany ny filazantsara maimaim-pona io maimaim-pona io tsy amidy vola io tsy amidy vola io ary tsy ianao no tiana ho hita tsy ianao no te hafana tsy ianao no deraina fa Jesosy ny deraina tiako ampitandremana antsika izany na choriste ianao na soliste lead vocal ianao na mpitendry ianao na arrangeur ianao nizaniza ianao raha manonona Jesosy ianao ka raha le Jesosy voaompo teo amin'ny asy fizaliana tsisy adihevitra ty resahako aminao ty fa gratuit filazantsara io gratuit io raha ohatra ka tena Jesosy nitorianao ary fibebahana sy fankalazana an'Andriamanitra gratuit io fa tsy voavidinao vola ary tsy ampandoavina vola ny olona hideran'Andriamanitra tsy ampandoavina vola ny olona
fa raha ofana salina Jesosy ny afaka mame volanao anofana salina e. Raha ofana sonao Jesosy afaka mame volanao anofana sonao. Izay dia vavolombelona zany. Fa ny mission, ny fitoriana, ny fitetezam-patra rehetrarehetra zay atao, ny fanasana olona sy ny famorina olona, misy vola be da be ao ambadika ao miasa amin'izany. Fa tsy misy ny olona tonga eo avy eo takiana rakitra, na takiana participation, na akana volo, satria avy any ambony ny famonjena ary ny tompo manome, ary misy raha lasaina bavy manome anoanana ny asa. Tsy miteny akory hoe tsy ilaina ny vola, tsy miteny akory hoe tsisy vola tokony aloha, fa fanomezana maimaimpony arahina amin'ny fahalalahana sy amin'ny fitiavana, fahatsorana. Dia tena tiako zaraina amintsika zany hoe tandremo fa be da be ny lavo efa lasa vedetisme le fitoriana, efa lasa izy no tsy haiko hoe lasa izy ny vedety. Mibeba ianao raha izany ianao, mety tsara ny hiranao, tsara ny feonao, tsara ny fitendrenao, fa mibeba ianao fa voafitaky satana ianao. Ary raha tsy mibebaka ianao miazakazaka makany amin'ny fahaverezana ianao raha zany, fa ty teny androany ty tsy misorona, lazaiko aminao zany. Ary ianao raha lasaina bavy mahalala zany, aza miray tsikombakomba amin'izany ianao, fa anaro izy, teneno izy mba hanery tena riverina amin'ny tena filazantsara marina. Aoka tsy hijangajanga, aoka tsy hirehare, aoka tsy hakafanan'ny tompo, aoka tsy monomonona, aoka aharitra amin'ny fahadiovam-po ao amin'ny famelan-keloka, ao anaty fitiavana, ary ao anaty fitiavana ny olona rehetrarehetra. Raha vao misy fialonana koa ao, misy tsy famelan-keloka ao, tandremo. Fa raha vao mijanona amin'izany ianao ka ho avy ny tompo, raha mijanona amin'izany ianao ka anatin'ny fahafatesana, tsy misy fiainana ao antsika. Mino ahako fa miteny amintsika izany teny zany ary fanamasina hiasa fa tsisy afa-tsy Jesosy ny ivon'ny filazantsara. Ary Jesosy no akohibahana amintsika, ho mpiaino mpakatoantsika. Amen.